avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mitony hetsika odokana ny fizarana titra tany faobe ataony ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany maneran-nosy nandritra ny fandalovan'ny minisitra tany an-toerana ny sitraka titra dimanjato ny eo amin'ny komina ambanivohitra Toliara. Fotoana ihany koa nanolorana ny rafitra ifotony fanajariana ny tany misa efatra ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay manan-keratra amin'ny taona 2024. Mangataka hiditra anatin'ny sehatra ara-dalàna ireo mpitatitra ny tambatra namorona ny zotra mampitohy any Vatobany Soavimasoandro. Izy ireo izay efa nandefa ny antota taratasy rehetra mifandraika amin'izay tamin'ireo tompon'andraikitra saingy mbola tsy nivaly zany hatreto raha ny fanazavana. Any ivelany fototry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny sosialy ny mponina ao Angola ny fitrandrahana rena voajanahary samrery tsy mitsinjo ny maha olona ho ny Papa Léon 14 omaly nandritry ny fitsidiany any Angola. Ny antsipriandreo avy hatrany ary. Manatitra ny arapa indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampahalalam-baovao mitony hetsika odokana ny fizarana tany titra tany faobe ataon'ny ministera ny fanajariana tany sy ny raharahantany manerana nosy amin'izao fotoana nandritra ny fandalovan'ny ministra tao Toliara ny sitraka titra dimanjatony tao amin'ny komuna ambonivohitra Toliara. Fotoana ihany koa nanolorana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany misa efatra tao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay manan-keratra amin'ny taona 2024. Gabin Eloa. Isan'ny olana mahazovana sy miteraka tsy filaminana amin'ny toerana maro eto Madagasikara ny olana momba ny fananan-tany ary manodidina ny 50 ka hatramin'ny 70 isanjato ny raharaha mandeha eny anivon'ny fitsarana dia saika mifandray amin'ny olana adi-tany avokoa ny tsy fampiny taratasy ara-dalàna ny fifandirana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ny fisiany fananan-tany nentim-paharazana izay tsy voasoratra ary ny kolikoly ataon'ny tompon'andraikitra misahana izany no antony mampahazovahana izany olana ara-tany izany raha ny fanadadiana natao. Tsy tokony isy anefa izany olana izany raha toa ka samy mitazona ny taniny tsy mangalatra na miditra amin'ny anihafa ny tsirairay ary miasa amin'ny fahadiovana sy ankalalana ireo teknisianina ny raharahantany hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Isan'ny asa ifantohan'ny fitondrana fanavaozana tarihiny kolonely Mikael Randreniriny ny fitsirihana sy ny famahana ireny olany tany eto Madagasikara ireny. Ao anaty fanatanterana ny hetsika fizarana titra faobe ny ministera amin'izao fotoana taoriny ireo toerana sy faritra maro samihafa manerana ny nosy ny sitraka ny fisantarana ny odoko ihany koa ny komina ambonivohitra Toliara ka titra tany miisa 500 no natolotry ny ministra nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Ny politikan'ny fitondrana fanavaozana dia hangamora ny fisitahansika ny resaka fananan-tany izay zontsika tanteraka araka ny voalazany lalam-panotena ka amin'ny commune urbaine dia 50 ariary ny vidin'ilay mpitakare littérature amin'ny titra eto Loara dia eto amin'ny tanànan'ny Toliara ato anatin'ny commune urbaine dia misy titre foncier misy 500 no zarena. Nisy ihany koa ny fanolorana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany na ny schéma d'aménagement communal ho an'ny commune vitsivitsy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izany izay ahitana boky drafitra ifotony fanajariana ny tany
boky sarintany ary ny fintina mampisongadina ny komina. Io schéma communal dia afahany komina handrafitra ny fampandrosoana ho aminy, fifamoivoizana, fametrahana ny biro-panjakana, ny fifanarahana ny famonjena sy ny resaka lalana sy ny fandaminana rehetrarehetra. Zany hoe miezaka zany ny fitondrana fanavaozana ary tsy manokanenitra fanatanteraka izay atao amin'ny gouvernement fa ny zavatra rehetrarehetra tapaka anaty conseil des ministres dia fankatoavana azy amin'ny filohan'ny fanavaozana. Ankoatry ny asa fanorenana sy ny fandaminana ny tanàna, ny drafitra ifotony fanajariana ny tany dia fitaovana iray ihany koa mirakitra ireo loharano-karena sy ny loharanom-bola azo trandrahina ao amin'ny komina, ary ihany koa ireo fitsipika sy paikady tokony arahina amin'ny fandrindrana ny fampiasana ny tany mandritra ny 5 taona. Izy io izay mifameno amin'ireo fitaovana hafa toy ny plof na ny plan de localisation foncière izay ankinany fanatanterahana ny PDLI na ny plan de développement local inclusif et intégré, ny OCFM na ny opération de certification foncière massive sy ny ODOC, opération domaniale concertée. Fandalana kosa ny fikarakarana ny taratasy mahakasika ny famaritana tany. Manana velara-tany 120 hektara ao amin'ny fokontany Andravoatsimo Star, izay toerana ny ompiana ireo otrisa aloha ao Antsirabe ireo andian'olona mpamaritra tany any toerana. Efa nisy izy ireo ny fifampiresana mivantana tamin'ny ministry ny fanajariana tany, ny ministry ny fitsarana ary ny Bianco mahakasika izany ankilany. Efa niakatra teo anivo ny fitsarana ambony sampana ady maika ity raharaha ity, ary mbola mitony fanadadiana miampy ny fidinana ifotony amin'izao fotoana. Andrinirina Randriamiarso kolo any Antsirabe. Mitoetra ny savorivory mahakasika ny resaka famaritana tany eto amin'ny fokontany Andravoatsimo Star, eto amin'ny toerana fiompiana otrosy teo aloha eto Antsirabe. Raha tsy ahivina dia efa bolana katroko izay reto andian'olona mpamaritra tany teto Antsirabe reto no efa mibody teto amin'ity tany izay mirefy 120 hektara ity. Ao ireo efa nanangana foto-drafitr'asa, nisy ihany koa ireo efa namboly avy hatrany. Raha ny fanadadiana natao tetỳ an-toerana dia namory ireto andian'olona mpamaritra tany ireto ny mpitarika azy ireo ny alahady tolakandro 12 volana aprily 2024 lasa teo fa misy vaovao aparitaka izay tokony ho fantatr'ireo olona izay mamaritra tany eto amin'ity toerana ity. Nilaza ny mpitarika ireto farany fa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny ministeran'ny fitsarana ary ny Bianco nisolitena ireto andian'olona ireto ary niakatra nakany Andrenivohitra ka ndalana ny fikarakarana ny taratasy ny tany raha ny fanazavana azo tetỳ an-toerana. Tamin'ny azo mahafarany teo rehefa nampetsony zareo zahay, tsy zay ny tiandehany fa nampetsony zareo zahay rehefa nangataka audience mba hafanay mifampiresaka mitadiny marina, de nampetsony zareo zahay de niteny zay hoe olona vitsivitsy ve, de niteny izy hoe na ianareo arivo azy de tsy mampaninina, de nandeha tany zay solitena teo amin'ny 30 teo eo zay nandeha tany. Rehefa nandeha tany zay de nandray anay ny androm-panjakana maefa tao amin'nisy ny fanajariana ny tany, ary rehefa nandray anay izy de nilaza mihitsy izy hoe ampitaina ny vahoaka ny vaovao renareo. De zay zany etreto milaza aminareo. Ny vaovao dia eo ampikarakarana ny taratasy zareo ary hoavitsy ela. Aloha ndeha niady de aloha ndeha hotazamana rehefa tonga de hitany marina. Satria zay tompoko de efa nahita zavatra betsaka hitanay ary fantatray. Ankilany raha fampiresaka tamin'ny solitenany tompon'ny tany indray izay mpanao gazety dia efa maro be ireo dingana nataon'ny tompon'ny tany mahakasika ity raharaha fakanakeriny tany ity. Efa niakatra teo anivon'ny fitsarana ambony sapana ady maika ny raharaha ary efa nisy ny didiny voaka fa tsy voasahana ny sapana ady maika ny fanalany ireto andian'olona mpamaritra tany ireto ka mbola isy ny fitsirena ifotony ary miandry fanapahan-kevitry ny avy ao anivony fitsarana ambony. Efa nisy dingana nataonay zany nangataka expulsion zay fanesorana ny zareo zany ka natao tany amin'ny sampana ady maika zany tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. De rehefa nivaly moa zany fangatana zany de mbaran'ny tribunal tamin'izay de hoe tsy maefa mitsara zany ny sampana ady maika fa mbola misy fitsirihana tokony atao sy fanadihadiana tokony atao amin'ilay toerana zany ety amin'ity toerana ity zany le didina voaka zany tamin'ny 13 mars io didy io
dia mbola miandro hoe inona indray no ady atao zany entina hanesorana ny zareo sy tokony hijanona ato mihitsy zany zareo raha ny tena marina satria tany titre borné propriété privé clôturé mihitsy manodidina hitantsika iny clôture iny. Araka izany dia andrasana mety tohin'ity raharaha famaritana tany izay ataon'ireto andian'olona eto amin'ny toerana fiompiana Aotrosy teo aloha eto Tsirabe ity izay tamin'ny manana velaran-tany mirefy manodidina ny 220 hektara eo. Raha toka ny volana Jona na ny volana Jolay vao tokony ho ritra ny rano mandrare, efa ritra sahady izany amin'izao volana Aprily izao. Vokatry ny barazy ataona teratany vahiny iray eo an-toerana amin'ny fitrandrahana renakibon'tany izay ataony. Eo anatrehan'izany, angatana ny hanafainganana ny fampiarana ilay fandravana ny barazy, izay fanapa-kevitra efa noraisy ny mpitondra fanjakana ho iroponina. Fandravana manontolo no takiana ary tsy andrasana fanaraha-maso araka ny voalaza fanampanazavana. Mila démolition kitapatapany partiel io zahay fa tena raha vao tanteraka io miangavy fa mijaly le vahoaka mijaly ty olo sasany mampiasa oviva tsy diranay fa zahay tena vahoaka ny bekily zany tena mitaky hoe andravana le démolition totale raha vao tanteraka any io fa tsy sinoa ro hiraty tanàna toy sinoa vazaha ro hikomandy tanàna toy tena mialatsiny tsy anananay tombotsoa mihitsy io ka raha vao azafady mialatsiny aminao président raha vao fa tsy mety aminay ifaho aza taritina ho any Ambovombe lavitra ny zao faho zao taritina ho any Ambovombe nefa le voarany any Bekily ndraiky barazena tsy mety nampanao forage ireo ampangalo jirama ireo hanome rano any ireo fa tsy mena randra no vonoina ny vahoakany mena randra mihitsy nene zany tia mivonoina amin'izany zavatra zany. Aloha fantaritsika fa tsy voandroana nge nisy mony asa tamin'ny toerany iny tany dia azo jerena zany ina ny tombotsoa fa angamba tsy dia misy hoe ahafahana andalitra fotsiny eto. Efa mampolo taona ny sinoa zany asa atao Mbaita tsy andangaiky 10 taona efa mihoatra mba atsika jerena efa be dia be angamba ny solo tena mpanjakana ny tonga ny jerena io tany na ny lalana tsy misy zavatra tsy ho poto dia eo tsika mahita azy hoe nisy marina ve le fampanosolo na ho anà manokana zany aloha mialatsiny zany tena ho anà manokana na tsy sinoa rio velona foana zay fa avereny fotsiny reny rano mena rano avereny fotsiny reny rano mena rano vao maika potika ary ny lalana ivezivezeny camion-dreo be dia be aloha. Fa nohajariana ny tany mandina ny 80 hektara voatototra eny laniera mamokatra ka novolena azo finambony araka tamin'ny fatra Nalamanga raha ny fanazavana ireo tany-tsavokasika. Milamina eo mbola tabatra treto ny fananan'izy ireo ny tany sy ny fisitrahana izany saingy mbola maro ireo tsy maty voalavo an-kibo. Manimba sy mamotika ny fanajariana ataon'izy ireo ka iantsona ny mpitondra fanjakana ambony fanampanazavana. Izay indrindra zany ny tena hoe anona hoe raha ny eny ambony latabatra aloha zany dia azo lazaina hoe milamina fa ny any ambadika azy zany izay hoe mbola betsaka ny tsy maty voalavo kibo misetrasetra amin'ny zavatra izay ajarianay sy iverenana hoe ambolena eto. Reny zany dia tena hita hoe herisetra araka ilay voalazako teo hoe mbola tsy maty voalavo kibo ilay olona mbola tia merina n'ilay fanaony taloha nefa izay zany efa vonina hoe hanajary hamelomaso indray ny taninay. Tamin'ny andro alina mihitsy ara nentina hoe setrasetra nandravarava izay zavatra vita teto dia miangavy ny filoha mba hijery akaiky anay Tatsaha ety zany fa tena hita hoe miaina ao anatin'ny tsirariny izay nefa miandrandra fanavozana izay entinao amin'izao fotoana izao. Tany iray zany aloha efa vita ara-dalàna satria efa géomètre mihitsy zany na ny refiny tany amin'ny refiny taninay tsirairay avy izay efa miverina eto ampelantananay aloha hatramin'izao anananay antoka. Ary efa nakana ordonnance tany amin'ny tribunal mihitsy koa. Fa ny ombola latabatra zany no hoe resahana dia tena hoe milamina. Tontolon'ny fitaterana kosa indray, mangataka niditra anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpitatitra mitambatra ny vondrona nampitoy ny zotra mampitoy ny vato-bany ary ny mampitoy ny zitoavy masoandro. Izy ireo izay efa nandefa ny antota taratasy rehetra mifandraika amin'izay tamin'ny rotom-ponandraikitra, saingy tsy mbola nisy valiny izany hatreto raha ny fanazavana fanadihadiana. Noho ny alavira toerana sy ny tsy fisian'ny zotra mivantana mampitoy ny vato-bany soavy masoandro,
tsy maintsy mihodina lanorarona mihoatra iroponina mipetraka eny Ivato manenjika asana mianatra eny Akorondrano sy ny manodidina. Niainga tamin'ny autostop na fanakanana fiara nataon'ireo mpiasa na mpianatra teny amin'ny manodidina araka izany no niaingany ny hevitra ka nampiasiany atomboany ity zotra mampitombo vantana ny Soavimasoandro bany Ivato ity amin'izao fotoana. Za taloha nanao bus scolaire zany no nataoko mandray mpianatra teto dia ireo olona ireo rehefa tonga teto dia miangavy andao zay mba aty rany Ivato dia nanomboka teo zany mitsiry ny hevitra hoe maninona moa zany raha vadika asa fiariana ty toerana ty satria betsaka ireo olona miandry zany surtout amin'ny heure de pointe dia teo nanomboka nanao an'izy dia teo amin'ny théobile efatra teo moa zay no ny atombohany teto zany dia rehefa taty harira moa maro ireo namana hoe te hanatevin-daharana dia samy nanao teto zay. Dia amin'izao moa zany le zotra eto efa lazalazainy hoe tena fa ilain'ny mponina na Ivato na Soavimasoandro manodidina rehetrarehetra zany hoe hamonjy aéroport na tahaka zany dia hita hoe manala fahasahiranana le mponina manodidina zany le asa ataonay ity. Raha toa fiara efatra no ny atomboany, efa manodidina ny 2 hatramin'ny 9 ireo fiara manao zotra mivantana mampitohy ny Ivato aéroport Soavimasoandro amin'izao fotoana. Hatreto, tsy mbola mijoro ara-dalàna ity zotra mivantana mampitohy ny Ivato tsara soatra Soavimasoandro ity. Efa nisy ny dingana firosoana hidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna ataon'ireo tompona andraikitra ny zotra ka angatan'izy ireo ny valiny amin'ny tompona andraikitra. Maniry io lasan'izay coopérative izay te-hiditra mafy amin'ny ara-dalàna izay efa misy taratasy mandeha hatrany ministera any lasa miandry valiny zany zahay. Zay efa nifampiresahana tamin'ireo zotra dia rehetra hoe niady mba ho anay zay raha nangataka ny zotra dia efa hiaraka aminy zay. Nahatonga anay amorona an'ilay izy le lalana aloha mbola tsisy mpampiasa mihitsy dia zay koa nefa manana fitaovana afaka hiariana amin'ilay izy dia ny mponina koa mila an'ilay izy dia mifameno dia zay ny antony. Mba angatanay zany eo amin'ny antanatohatra rehetrarehetra zany ny ATT, ny commune Ivato aéroport, ministère transport indrindrindrindra mba amaly le fangatanay zany mba anaiky le fangatanay hoe mba maniry zay tompoko hoe raha mba azo atao allo tonga dia mba izay reto no azo an'ity zotra ty Manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina hatramin'ny 7 ora maraina, amin'ny 3 ora sasany hariva hatramin'ny 7 ora alina no miasa ity zotra ity raha ny fanazavana trany. Tahaka ny zotra rehetra, misy pointeur mandeha partout ny ahafahan'ny ireto fiara ireto miainga raha ny fanazavana trany. Na izany, mbola tsy ara-dalàna izy ireo ka mampametra-panontaniana ny sécurité an'ireo mpanjifa. Inona no isora sanatrika misy lozam-pifamoivoizana mahakasika azy ireo sy ny maro hafa. Raha iverenana, nanambara ny filoha teo aloha Andry Rajoelina fa hisy ny bus elektrika vaovao ampiasaina amin'ny fitateram-bahoaka eo amin'ny lalana Tsarasoatra Ivato, lalana manokana nampanantenana ho lalany ireto bus ireto. Efa nisany koa ny fepetra momba ny fananganana sy fanitarana ny lalana Tsarasoatra Ivato. Ho azo iasana amin'ireo bus elektrika sy fitaovana mifandraika amin'izany, toy ny piste vélo sy trottoir nampahafantarina ny be sy ny maro. Saingy hatramin'izao, tsy mbola hita hatreto hoe nankaiza marina ireny bus elektrika ireny. Fa na inona fisedrana mandalo eo amin'ny fiainana, tokony hanankina ny fiainana amin'Andriamanitra mandrakariva isika ho ny tanora Masina Itosy, izay mankalaza ny 570 taona nijoroany androany. Andriamanitra tsy mandao araka ny fijoroana vavolombelona teny amin'ny FLM Itosy, nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana tamin'ity androany ity. Ny tanora Masina Itosy izay isan'ireo fanta-daza amin'ny fitoriana evanjely sy fampahafantarana ny Jesoa Kristy. Fanampanazavana. Tsy ny herinay natanjakaina sainay no nahatonga zao ale fitahin'Andriamanitra ny tanora Masina dia zay ngamba nahatoy zao anay dia raha tiana zany dia ny fiezahana sy ny fitondrana bavaka sy ny fiafiana no nahatongavana amin'izao toerana hoe 30 taona zao mbola mijoro. Raha ty fankalazany ty moa zany dia androany fanoloany fanokafana amin'ny fankalazana fa 530 taona fa mananana amin'ny 7 febroary amin'ny 7 sy 20 mafimafy any fanomanana mafimafy ny atrena fa miaraka amin'ilay Andriamanitra be fahasamana dia
tsy mbola nanary anay izy na indreo mandeha zay koa dia journée vavolombelona zay zavatra ataonay ketinay mbavaka dia fantatra mihitsy hoe tsy nitanjakena ny herinay fa noho ny fanampinanay sy ny fitiavana iny na tsy mendrika an'izay ara zay marina ny anranay hoe tanora masina sarotra be zany fa miezaka fotsiny miezaka izahay mba hanakaiky an'izay anaran'izay. Dia lafim-baovao ihany koa ary no entintsika misento vetivety eo anatin'ny doka fohy ndahoary. Woko canette 33 centilitres indray zao ny malaza e. Lay woko miaraka aminao naiza naiza dimanjato sy roa arivo ariary monja. Foire Pro Hygiène et Cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamasne. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 03707 447 01. Partenaire média Cool TV, Cool FM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûte naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait, marisa carazani. A gagner roche, alle tenga toche. Mina metemna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ho ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy rehefa izay tiana. Zahay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net. Zao dia zao hely hohanina 1 giga no mety aminao. 1 giga be zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Oh, oh, yes.
Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao tokony hamafisina ny fanabeazana ny olom-pirenena ka olom-pirenena vanona hoy ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara iadina amin'ny tsy fandriampahalemana eto an-toerana. Ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izay misy fandraisana akaiky amin'ny fanitrana sy ny fanabeazana raha ny fanehoan-kevitra. Raha ary izay fanehoan-kevitra izay. Milamina amin'ny ankapobeny ny fandriampahalemana sy ny filaminana anatiny ho an'ireo teratany vahiny mandalina mitoetra eto Madagasikara, indrindra ireo manana fahafahana raha-bola manokana raha ny fanadihadiana natao. Na izany, tahaka ny any amin'ny firenenkafa, misy ny zavatra tokony ho tandremana raha tsy laza fa tsy nialatra madinika, na ny pickpocket amin'ireo toerana be olona sy amin'ny alina. Alhamdulillah, yani ana falan haqiqatan yani tsy mbola mahatsapa aloha izany hoe tsy en sécurité. Kanefa tsy midika akory izany hoe raha en sécurité aho dia midika hoe milamina foana izany ny tanàna. Fa izaho aloha tsy mbola nandalovana zavatra ratsy. Ohatra n'izany dia izay no mahatonga mahatsapa hoe ao anatin'ny filaminana sy fitoniana tanteraka eto Madagasikara. Izaho mipetraka any Toamasina mantsy. في الطبيعي أنا أشعر بالأمان سواء هنا أو في مدينتي طماطاف الحمد لله. Alors je sais pas si je suis un bon vaza pour vous répondre. Tsy haiko raha izany vahiny mety amaly anareo. Satria rehefa tonga eto Madagasikara aho dia mipetraka amina toerana voaro noho ny fananako fahafahana ara-bola. Noho izany dia azoko lazaina fa raha manam-bola dia voaro, fa raha tsy manam-bola dia tsy voaro. Ary amin'ny ankapobeny ny vahiny dia manana fahafahana ara-bola. Et en général les vazas ont les moyens. Raha ny hita, misy fandraisany betsaka amin'ny fantrana sy ny tsy fampiany fanabeazana ny ankamaroany tsy fandriampahalemana manjaka eto an-toerana. Antony tokony hijerena akaiky ireo antony ireo ka metrana vahaolana maritra ho hatrany ireo teratany vahiny nanovana fanadihadiana. Sécurité vient de la pauvreté. Ny tsy fandriampahalemana dia vokatry ny fahantrana izay mandrisika ny olona hanao asa ratsy. Noho izany, ilaina aloha ny manome lanja ny fanabeazana ary avy eo ampianarina ny vahoaka hatsapa fa tsy mety ny mangalatra sy ny manambaka. Que c'est pas bien de voler, d'arnaquer. Raha iverenana, nanova ny fitondram-panjakana malagasy laharana maitso 912 ireo teratany vahiny mandalina mitoetra eto Madagasikara, ahafahan'izy ireo mitaraina raha toa ka hiara ny trangana fisolokiana sy ireo karazana fanararotana maro samihafa. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora, 7 andro amin'ny 7 andro io laharana maitso ora ny fampahafantarana nataon'ny Masovio Frantsay monina sy miasa eto Madagasikara, izay nataon'ny Alarobia 12 Martsa 2022 lasa teo. Zava-dehibe ny fametrana izany laharana maitso natokana ho an'ny vahiny izany, saingina izany, tokony atao laharam-pameana kokoa ny fiarovana ny teratany malagasy eto amin'ny taniny, manaraka ho azy ireo teratany vahiny ho hatrany fanehoan-kevitra. Ny eto Madagasikara izay saika ireo teratany vahiny hatrany no laharam-pameana kokoa noho ny malagasy raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray, tokony hiverina ny melanja ny kolotsain'ny fanorona ny mpitondra raha tiana ny hampandroso ny firenena ho ny nambarany ireo mpandala ny kolotsaina malagasy. Ny fahaizana ny tetim-panorona no isan'ny paikady hoentina natanterana ny asa andavanandro na ny asa fahampandrosoana raha ny fanazavana. Rina fitiavana no tatitra ny Tsiprian'izay. Nosika fananta amin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny musée de la photo Anjoy Andohalo ny fifaninanana fanorona. Lalao izay isan'ny kolotsaina mampiavaka ny malagasy, manana anjara toerana lehibe teo anivy ny fiarahamonina malagasy amin'ny fanaovana ny asa andavanandro ny mponina, fa indrindra lasitra ny entin'ny mpitondra ny tantanana ny firenena tamin'ny asa fampandrosoana ny tetim-panorona. Ny fahaizana ity tetim-panorona ity no paikady entin'ny mpilalao andresena amin'ny adi-panorona ifanaovany ny rotonta. Avy amin'ny io lasitry ny tetim-panorona io no entina mitetika amin'ny fomba mpandrosoana ny firenena. Mila mahay sy mampiatra io tetim-panorona kolotsaina malagasy io araka izany ny mpitondra raha tiana ny hampahomby ny fitantanana raha ny fanazavana. Ao amin'ny fanorona aloha voalohany indrindra lalàn'ny fanorona dia tsy mahazo mihodina an-dalana na koa hoe mitetika an-dalana. Ny olana mitrangy atao amin'ny firenena dia izao izay mpitondra ny fanesy dia eny an-dalana avokoa no mitetika. Raha mahay fanorona fotsiny izany izy ireo dia tsy nitetika an-dalana satria mazava be raha ny zavatra misy. Raha iverenantsika ny zavatra misy, nisy ny boky mena, iny zany le tetika, nisy ny atao hoe mapa, nisy ny atsonina hoe UM, nisy ny atao hoe fisandrantana. Fa io fitetihana an-dalana io dia isan'ny manimba firenena na hoe mitetika eny an-dalana. Raha mahay fanorona zany izy dia mahafantatra tsara mihitsy hoe mila mitetika, zay vao mipaika. Ao anatin'ny fanorona koa ohatra hoe tsy mahazo mihodina an-dalana. Raha ohatra fotsiny zany ka mahay fanorona ny chauffeur sy ny reseveran'ireo bus mpitatitra ireo dia fantany hoe tsy azo atao kay mihodina an-dalana.
satria maty avy hatrany raha vao mandika lalàna ao anaty fanorona. Mbola manana ny lanja ankehitriny ny lalao fanorona amin'ny fanabeazana sy ny fialam-boly na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana. Tokony verina anome lanja ny kolontsaina iorina ny fanorona ny malagasy ho arofanina sy torolalana amin'ny lalan-kizorana. Bily izahay zay zany mitondra hoe hoentinay mandroso le rakitry ny ela hitaizana zay le hoe kolo olona fa tsy hoe isika no miverina amin'ny taloha dia anao salaka zay zavatra hafa fa ity zavatra tsara tany aloha ty bataina hoentina hitaizana ny aty mampalahelo amin'izao fotoana raha mahita olona mitangorongorona eny an-dalana eny an-tsena mba mijery anao manao fanorona ve le olona le dao na korsa vitsika no indriana eo zay tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina malagasy mihitsy satria izay lasa ambony dia hitsana hiverina tsy ao anatin'ny toe-tsaina malagasy tsika manana fahendrena amin'ny maha-malagasy atsika toy ny hoe tainombo-vadika taloha tsisy mangalatra dia izay zavatra zay hoe fototra ny kolontsaina ny fanorona dia kolo-olona kolontsaina ary fitaizana hoentina eto amin'ny fiarahamonina. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona na mpanoratra sy mpikabary ny Ranjato Hery Arilala apikambana ao anatin'ny Akademia Malagasy ity fifaninanana fanorana na mitondrena ny lohateny hoe amboara tsangana fo ity. Miisa 420 ny mpilalao mandray anjara mandritra izany ka mandalo dinga ny fifantsanana isan'ambaratongany ary miafara amin'ny lalao famaranana. Ny fifaninanana izay notondosana nanomboka omaly sy androany ary farana amin'ny sabotsy 20 sy ny alahady 20 avy izao. Falanonana maro lafy sy manandanja no notanterana androany tao amin'ny amfiteatra Jean Ferlin tao Manday. Tafiditra anatin'izany ny fametrahana internet maimaimpona ho an'ireo mpianatra sy mpiasan'ny oniversiten'i Toliara. Vokatry ny fiara-miasa ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Haitao Arakajy-Mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra, ministeran'ny fampianarana-mbo sy fikarohana ara-tsiansa ary ny asa Madagasikara. Fanampanazavana. Tafapetraka eto amin'ny universitény Toliara ny interneto maimaimpona ho an'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny université vokatry ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny Mesupress ny MNDPT miaraka amin'ny IAS Madagasikara araka ny nambarany ministry ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Haitao Arakajy-Mirindra ny paostra sy ny fandraisan-davitra dingana lehibe ho an'ny fanatsanana ny fampianarana ambony sy ny fampiroboroboana ny fikarohana ara-tsiansa izao hetsika izao. Alefa-tsaina fotsiny hoe taloha rehefa manao recherche ny tanora dia makana biblioteka dia izay boky eo amin'ny biblioteka eo ihany ny hitany dia izay no andratony fahalalana. Amin'izao fotoana izao nefa tsy misy izay fetry izay afaka mianatra en ligne izy afaka manao cours en ligne izy afaka mijery boky en ligne ihany koa izy ary tsy vitan'izay ihany fa io no motera izay anodina ny ekonomia Madagasikara atsy ho atsy. Amin'ny alalan'io dia tapitra tanteraka ny fetra zany fa mitovy zo na ny olona any Antananarivo na ny eto aty amin'ny faritra samy manana amin'izay fahalalana izay. Rehefa nanolotra an'io izahay tsy nanolotra an'ilay internet fotsiny fa miaraka ihany koa amin'ny ordinateur anankizato izay ho apetraka amina toerana malalaka anankiray io karazana biblioteka virtuelle zany eto amin'ny universitéran'ny Toliara. Nambaran'ny tale général ny IAS Madagasikara kosa fa tolotra miavaka sy maharitra no entin'izy ireo ho fanohanana ny paikady ny fanjakana indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao ny tanora malagasy sy ny fanamorana ny fidirana amin'ny tontolon'ny nomerika. No hararaotiny nandritra ity fotoana ity ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpampianatra dimianadahy eo anivon'ny universitény Toliara no tanterahin'ireo mpanolo-tsaina ambony ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Hetsika iray maneho ny fanomezam-boninahitra ireo mendrika sy ny fanohanana hatrany ny siatry ny fikarohana eto Madagasikara. Fatafahoana ny ity sy ny manana teny amin'ny Coliseum Antsonjombe androany nandritra ilay seho goavana niaraka tamin'ny olombelo Riky. Seho izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny 570 taona ny akaran'ny olombelo Riky Antsehatra no karakarain'ny Laxprod Harao ary ny Antsiprianjay.
Eo amin'ny maresaka irasan'ny pirenena kosa indray, fototry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny sosialin'ny mponina ao Angola ny fitrandrana rena voajanahary samirery tsy mitsinjo ny mahaola ho ny Papa Léon 14 omaly nandritry ny fitsidiany any Angola, tsy namely ary tsy valokavatra ho an'i Donald Trump velivelo ihany koa ity farany ny lahateny izay nataony farany tany Afrika raha ny fanambarana trany ny Papa Léon 14 izay tsy hivina fa manatanteraka fitsidiana aty Afrika amin'izao fotoana. Dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.